Or zareo am'ty fiainan'ity ka ity no ambony indrindra, ty no zava-dehibe indrindra, ny fahaizana, ny farahita-tsaina, ny intelligence, ny culture générale, ny fanahy. Zany rehetra zany no ambony fa ianao io na tsara tare ohatra n'inona raha tsisy dikany amin'olona ianao hoe vodiny am'izao tontolo zao ianao hoe hitondra gasy aiza ny mahafotsy azy sy mahatsara tare azy. Mba apetrao amin'ny tany zareo nina moa zany ny saina aza manofy. Salama daholo. Ny gasy moa zany tena manisy lanjany be ny atsaran-tare sy ny bika manendrika, dia manososo ny sasany zay tsy manana an'izay inona moa zany zay atsarana zay. De matetika raha moa zany de fanambanina no atao amin'ny sasany ka androany zany amma influenceur anahy de mba mitondra torohevitra, de koa amin'ny tena mandeha ran'izao tontolo zao sady efa mba manana traikefa amin'ny fiainana zany, de mba mitondra torohevitra ihany, torohevitra ho an'ny gasy am'ty ina moa zany famitrahana ambony ny resaka bika manendrika ty. Satria aoko fantatry ny gasy fa hitondra ny gasy aiza moa na mitondra ny gasy aiza moa zany ny fahatsarany gasy. Raha ohatra ny gasy mieritreritra hoe fotsy, mieritreritra ny gasy fa tsara sotry zany voamaly ariva no nahita tao amin'ny France 2, tamin'ny journal en France 2 ho an'izay mbola tsy nahita de ndana mijery ny journal France 2 20h tamin'ny maly fa ny any Kenya. Any Kenya ny 5% ny herinaratra any Kenya de vokatry ny panneau voltaïque, panneau solaire. 5% ny herinaratra. De aveo mbola manana koa izy parka éolien ny Kenyan. Ka itsika zany varina amin'ny hoe atsara-tare, varina amin'ny sososososo ny Kenyan tompo de mainty be, sady entre parenthèse ratsy raha foafijery ny gasy azy, fa aiza Kenya amin'izao fotoana zao de aiza Madagasikara. Nareo mieritreritra ny tena nareo tena hoe arrogant be, fiera be, ambony be hoe tsara tare sosososo zany fa nefa de aty amin'ny Afrika jereo ny Rwanda. Inona moa zany ny any Rwanda zany resaka teknôlôjia, ny resaka fahadiovan'ny tanàna, ny resaka inona moa zany ny tsy haiko raha tsy diso misy drame sy ny rehetrarehetra zany avo lenta zany Rwanda zany nefa ny olona any de eritreretiny gasy fa ambany noho izy satria mainty be, satria hoe mety ratsy tare. Ka torohevitra any satria za mantsy mavoakasikasy zany isan'izany eto amin'ny pejy eto, de omeko torohevitra ihany hoe ory zareo am'ty fiainan'ity ka ity no ambony indrindra, ty no zava-dehibe indrindra, ny fahaizana, ny farahita-tsaina, ny intelligence, ny culture générale, ny fanahy. Zany rehetra zany no ambony fa ianao io na tsara tare ohatra n'inona raha tsisy dikany amin'olona ianao hoe vodiny am'izao tontolo zao ianao hoe hitondra gasy aiza ny mahafotsy azy sy mahatsara tare azy. Mba apetrao amin'ny tany zareo nina moa zany ny saina aza manofy. Ka io le fiatretany gasy, io le arrogance ny gasy io amiko anisany tsy mampandroso, anisany tsy mampandroso, anisany tena ina moa zany vato mavesatra amin'ny gasy io arrogance io, satria voalohany indrindra tsy azo kianina mihitsy,
tsy azo tenenina mihitsy tsy azo atoro mihitsy zareo ny piasanareo ao an-trano mba de eny piasanareo tsy mety kosa ty fa le piasanareo tonga de konjokonjo be sady romotra be raha vao tenina am zavatra tsy mety ka izy le arrogance gasy za ma influenceur anahy de miteny na misy miraharaha na tsisy miraharaha fa ny zavatra fantatro amin'ny statistika de misy olona eo amin'ny enina tapitrisa eo no mandalo eto amin'ny pejy anatin'ny 28 jours anatin'ny 7 andro misy eo enina tapitrisa mandalo eto de mba alefa ihany ny teny atsipy ihany ny teny zay no adidin'ny influenceur de indrindra makasika ny tenako manokana le zavatra eritretinareo fotsiny hoe resaka hoe Sandra Gomez na resaka ne zany Sandra Gomez zany hoe ikoto ny côte Sandra Gomez nalaina baraka eran'izao tontolo zao ikoto fa ny côte Sandra Gomez de choqué ny olona hoe za zao de iza mo Sandra Gomez raha tena mandinika raha iza mo Sandra Gomez satria ve fotsy satria ve botabota de za ve zany no ambanina raha mikoty ny Sandra Gomez de naoraka tena naoraka eran-tany zao nefa inona moa zay dikany Sandra Gomez inona ny dika tsy mianatra tsy miasa tsy zavatra atao mba mandehandeha sy mire fotsiny hoan'ny mipapasosy fotsiny de za zao amy toerana misy azy zao ka lasanareo zany hoe ratsy azy zany tsy tokony ikoty ny Sandra Gomez nefa raha ny Madagasikara za manana euro be deabe de za zao ve tsy apesipa tonga Madagasikara manana fiara manana 4x4 manana trano afaka mampirevi sipa mitondra sipa any Maurice afaka mitondra sipa any Dubai de ahoana moa tsy azakako sipa manja lavitra no Sandra Gomez de zany lotovina am'zany rehetrarehetra zany nefa fantatry zao fa tsy niatsaratare mihitsy na mibika no kaonty raikoty sipa de manino ny moa zany ny asisika foana asisika foana zavatra io jereo ery Wawa ve jereo vadiny Wawa ery Jerry Marcos jereo vadiny Jerry Marcos ery Smavem ery Lionel jereo vadiny ery iza moa Bastalion ery Mad Max jereo vadiny reny de suffocaliser foana amin'ny atsarantareny nefa fantatra be zao fa vola ny compte any sy ny valeur sy ny laza za zao malaza za zao manambola de ahoana moa tsy azakako fa maninona ny sanandro reto io resaka ataratay bekibo hoe zao fa hitondra zany fananarana hitondra torohevitra hoe raha tiandafy aty tsy haiko na ny France fa aty Suisse ny fantatro raha aty Suisse ianao no miteny olona anakiraha hoe enao bekibo na mpiara-miasa io te enao bekibo androanandroany anao de voaloka pour faute lourde ny tantarany zava misy zany manoro ny tsy mahafantatra zany manao zay resaka zao fa ranao miteny hoe enao bekibo na enao matavy be androany anao de voaloka ato ampiasana raha eny an-dalambe anao manao an'izany toriny olona anao migadry anao penal zany miteny endrik'olona zany miteny enao ho mainty be na anao miteny hoe enao ngita volo zany aty Suisse migadra tsy mitolere an'izany ny olona na tsy tora ny olona fa nieritreritry ny olona fotsiny aminao hoe mba tena sauvage tena ambany toe-tsaina be zany olo zany mitraité ny olona amin'ny fizikany de aveo mbola miteny any sasany hoe enao ty manakina olona nefa tsy matantikanina le zavatra kianiko tovoko de hira zavatra kianiko tovoko de tiktok zavatra kianiko tovoko de ny politique zavatra kianiko tovoko de fiarahamonina fa raha kianao amin'ny endriko sy ny kiboko sy ny voloko de tsy fanakianana zany de raha ohatra opaiko anao de milaza anao fa hoe enao manakina olona nefa tsy matantikiana inona moa kianao amin'ny bika manendrika inona mikianao am'zany de ao zany manisy importance be nefa resiko ohatra araka teniko za tsy miditra amin'ny fiainan'olona fa zay le mivoaka sy malaza ihany no resako resaka teo Sandra Gomez malaza be tsara
tsy aiko tsy fa 200 000 followers nefa inona zavatra ataony inona moa zany fanekevitra ataony inona fahalalana azonareo amin'ny fanarahana ny Sandra Gomez eo jereo izy ny farotem-bava amin'ny amiatsy nalaza top modele so inona ny dikan'izay amiatsy olona 20 taona tonga taty andafy tsisy fianarana nataony tsisy asa nataony tsisy tenenina nataony fa de hoe tsara zany ka zay mihitsy ny teneny koa anareo vehivavy gasy mba hitretoana zany atsarana sy bika manendrany tsy mitondra makaiza fa ity no mitondra makaiza ny fahendrenao ny fahalalanao ny fianarana nataonao sy nretraretra izay mitondra fa nareo matimatin'ireo hoe Sandra Gomez i amiatsy fa zéro reo tsisy dikan'ireo da raha mijery nareo ny vehivavy manambady vita mariazy rehetrretra reny miadina tokantrano matetika vehivavy tsy de tsara fa manino reny no alandrareo vady alainy bandy vady satria bandy mitady fahendrena mitady fahalalana mitady fahaizana zany tadiavin'ny bandy jereo ie fa reny le ina moa zany le malaza fa tsara reny de reny miteraka tsy manambady reny ohatrany amiatsy jereo ina moa zany bombom volo ohatrany Sandra Gomez jereo ry Emily Rajaobel inona moa zay dikany Emily Rajaobel manao TikTok fona isanasasany olona mipetraka andafy izy tsara hitanao mba miasa tsara hitanao mba manao ninina fa de oentin'ny papasosy vezivezana tanana reny nefa malaza isa moa Emily Rajaobel jereo vao misy tsika ohatra Nelly de Nelly nefa jereo bevokana bandy efa manambady tsy misaina mihitsy malaza be isa moa zanaky liana jereo ngeny direct ny zanaky liana tena zéro tsy ao mihitsy ty fa de mitsika zany de misebase foana mantsa be zanaky liana de any amin'ny fahamanjana foana fa mba ovay le fomba fijery fa tsy mifamanjana no important am'ty fiainana ty da plus-n'izany mba avelo ty manenjik'olona mibika manendriky ty attaque personnel zany sady ambany be ka avero aizy Kenya zay mainty be tsy vitany ngita volo fa tena njaky korongoto angambany poivre angambany ny volo ny Kenya nefa de itsika de tia mba ampaladian'ny Kenya ampaladiantsika itsika gasy fier arrogant be fa tsara fa fotsy aitsika ny vodiny am'izao tontolo zao mba ampiasao le saina mba mifoaza vodiny am'izao tontolo zao ifidy président bogosy ny alay bogosy ny de minany amaniny am'izao mba tongava saina zay aizany i Afrika manina reo ny mainty apalinao zao aizany Afrika am'izao fotoana zao Rwanda zany Kenya zany Gabon zany aiza zany enao farany fatritrany indrindra raha zao tontolo zao enao voalohany amin'ny anoanany raha zao tontolo zao enao voalohany amin'ny fahatrana am'izao tontolo zao de mbola variana amin'ny endrika sy bika manendrika fa tsy ny fianarana no atao ambony ny saina no atao ambony ny fahendrena no atao ambony zany ny ilaina sy matafita zay